Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alarobia fatelo amby roapolo ny volana jolay 2025. Ry ava malala amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny fanahy iraina izany. Izany hoe misy any atao hoe fanahy niraina, izany hoe niray ny fahavalo, anafika izany. Ka mila isika mitandrina, ry havana, isika dia tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Efesianina 4:9, okanao hamaky izany manomboka amin'ny 10:10. Satria isika zany dia tsy mitolona amin'ny nofo amandra, fa ny fahefana eny amin'ny rivotra zany mpanjakan'izao fahamaizinana izao. Ry havana, ivavaka aloha isika alohany anambarako izay tiany fanahy masina ambara. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mankalaza anao, manaja anao ary manome voninahitra anao. Misaotra anao Yesoa, satria ianao no Andriamanitra, ianao no tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Mideranao ao Jesosy, misandrata ianao. Oka Tompo, ianao no hikasika ny olonao tsiraray avy. Oka ianao anova ny tsiraray avy, ka tena atahotra anao Jesosy, satria Jesosy ho avy ianao, ho avy any amin'ny raho any lanitra ianao. Ka mangataka aminao aho Tompo, oka ny fanahy masinao no ampiteny ahy, satria izao dia bitika sy kely ihany. Ka mitenena fanahy masina raisy ny kontrola ny tenako manontolo. Oka koa ianao hikasika ny olonao tsiraray avy, oka ianao ampifoa ny masom-panahy ny tsiraray avy izay anaraka izao video izao. Oka ianao no hiasa amin'ny tsiraray avy, satria mbola famindram-ponao izao Andriamanitra ka misaotra anao aho. Jesosy, efa niteny anao hoe roay ny devoly, ka miny anaranao no andidiko sy androako. Ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny anafika anay, dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany, fa entin'ny rivotra izany toy ny lavenona miverany andavaky ny elo izany. Ka oka ianao Jesosy, ho manda afo manodidina anay, arovy izay Jesosy izay sy niankonanay tsiraray avy. Oka Tompo, ho eo an-tananao mandrakariva izay tsiraray avy. Ka misaotra Jesosy, misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao. Aleloia, amen. Ry ava malala ao amin'ny tompo, araka ny teniko teo dia manambara ny amin'ny hoe fanahy iraina. Misy tompoko ny fanahy iraina, izany hoe iray ny fahavalo. Iray ny fahavalo satria ny antony dia izao: Andriamanitra naniraka ny fanahy masina aty amintsika. Izy lay fanahy masina, izy ihany lay Andriamanitra, izy lay lehibe indrindra. Dia ny fahavalo koa, i Lucifera koa, izy koa dia manana ny anjeliny ratsy maro be izy. Dia ireo koa dia irainy izany. Ny fanahy ratsy koa anafika antsika. Ireo fanahy ratsy ireo any amin'ny elo dia miditra ao anatin'ny biby ihany koa, dia irainy anafika antsika. Mila mitandrina isika tompo, satria maro ny fanahy irainy fahavalo mitady amono, andrava, anapotika antsika. Misy amin'ny endriny maro izy ireo. Mila mitandrina isika. Ry havana, alohan'ny izahako hijoro vavolombelona, dia asa nafatatrao ny tantara fohy ao amin'ny bokyny Exodosy 7. Tsy ho vakiko manontolo izany, fa eo amin'ilay ny Tompo Andriamanitra naniraka any Mose sy Arona ho eo anatrehany Farao ny amin'ny ilay fahagagana nataony izany ny amin'ilay tehina. Ho vakiko kely ihany io dia ho hitanao ny zavatra tiako ambara rehefa avy eo. Dao vakitsika ny teny Exodosy 7 eo amin'ny andininy 9 no vakintsika ka hatramin'ny andininy 17. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia miteny toy izao hoe: lavy ny Farao ny tenin'i Mosesy sy i Arona. Andininy 1:
hoy ny tompo tamin'ny Mosesy sy Arona: raha miteny aminareo i Farao hoe manaova famantarana, dia lazao amin'ny Arona hoe raiso ny tehinao ka tsy pazo eo anatrehan'i Farao, dia ho tonga menarana iny. Dia nakao amin'ny Farao i Mosesy sy Arona ka nanatanteraka izay nandidian'ny tompo. Natsipiny Arona teo anatrehan'i Farao sy teo anatrehan'ny mpanompony ny tehiny ka tonga menarana. Nefa nampiatsohin'ny Farao ny olon-kendry sy ny mpanao ody ary ireo omby asin'ny Ezipta ireo, dia mba nanao toy izany koa tamin'ny Sikidiny. Dia samy nanipy ny tehiny avy izy ireo ka tonga menarana ireny, nefa nately ny tehiny Arona ny tehin'ireo. Dia niamafy ny fony Farao ka tsy niaino azy miralay izy araka izay efa nolazain'ny tompo. Amen. Aleloia, aleloia. Ry havana, tsara be ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo zany, tsy azavaiko lava be le izy, fa eto zany dia natsipiny Arona izany lay tehina, dia nanipy any koa zany ny tehin'izy ireo zany hoe olona atao hoe olon-kendry ao amin'ny Farao sy ny mpanao ody ary ireo omby asin'ny Ezipta ireo zany hoe maromaro zany izy ireo ajanoko hatreo. Zany hoe tsy olona ray zany na roa, fa mihoatra ny roa zany no nanipy tehina avy tamin'ny côtéan'ny Farao. Fa ny zavatra niseho dia noho ny efa samy nanipy ny tehiny avy zany izy ireo eo amin'ny 12 ka tonga menarana ihany koa zany ny tehin'izy ireo zany tahaka ny tehiny Arona izay tonga menarana zany. Dia zavatra niseho dia nately ny tehiny Arona ny tehiny ireo. Amen. Aleloia, aleloia. Hitanareo zany, eto zany dia manambara ny herin'Andriamanitra lehibe. Nafiry ny tehin'izy ireo izay niova ho menarana, dia tehina anankiray ny any Mosesy sy Arona, dia nitelina ireo tehina izay niova menarana ihany koa ny any ireo olona izay ampiasain'ny Farao. Ry havana, eto zany dia manambara ny herin'Andriamanitra lehibe indrindra. Tokony ho fantatsika zany izao fa misy ny fanay iraina. Zany hoe jerevo ilay tehina lasa niova ho menarana. Ry havana, ny fanay iraina dia pitsikilo izany. Pitsikilo mitady anafika na koa mitady amono antsika zanak'Andriamanitra. Ny fanay iraina dia devoly izy ireo, pitsikilo, ka tokony mitandrina isika. Ry havana, ijoro vavolombelona ao. Ny zavatra niseho zany indray andro zany dia ny tantara taminay zany nampafantatra taminay izahako sy zokerika izany ireo olona izay mipetraka ao amin'ny Toby ao Antananarivo, tranon'ny Toby izany fa hoe nisy zany voalavo zany tao. Io voalavo io dia tsy toy ny voalavo rehetra, fa fanainy iraina izy io, satria ny fombafomban'ilay voalavo rehefa tonga ao zany dia tsy mitovy amin'ny voalavo mihitsy zany. Dia indray andro zany dia niteny hoe androaka devoly izany izahay. Zany hoe izahay avy aty ampita, izahako sy zokerika, dia zareo zany any a Madagasikara izany. Dia miaraka androaka devoly zany izahay amin'io fotoana io zany. Dia ny zavatra ambarako aloha, izahako sy zokerika dia mifanalavitra be ny toerana misy anay. Samy eto a Belzika ihany izahay fa izy any amin'ny kapitala izany. Fa izahako aty ambanivohitra, eo amin'ny 150 kilometra eo zany ny alavirany ny misy anay. Dia tamin'ny fotoana io zany dia ho atao zany ny délivrance zany à distance zany any Madagasikara. Dia izy ireo zay ao amin'ny Toby zany miaraka aminay ihany koa zany fa amin'ny telefônina. Ry havana, natao zany ny délivrance. Ity ray ity no ambarako aminao anio, fa mbola misy ny hafa izay mbola ho ambarako amin'ny manaraka. Zany hoe
mba ahafantaranao fa ny fahavalo dia tsy misangisangy amintsika. Dia natao zany ny délivrance zany tamin'ny izay fotoana izay. Dia no nandroaka devoly zany izay, nandroaka devoly, dia hitako tao anatin'ny fahitana fa nahita zany amin'ny fotoana io mihitsy amin'io fotoana fandroana devoly io nahita zany aho voalavo zany. Voalavo anankiray hitako zany lehibehibe zany izy io. Dia eo am-pandroana devoly zany izay dia hitako zany io voalavo io fa mitsoka hitsofoka amin'ny lavaka anankiray zany hitsoahany hivoaka ao amin'ny trano izany. Zany hoe hivoaka ny tokotany zany izy io. Tamin'ny fotoana io dia ambarako aminareo fa mbola tsy nahita ny toby aho, mbola tsy tany an-toerana aho. Fa taorianan'io zay vao tany an-toerana izany. Zany hoe na ny mombamomba ny tranon'ny tompo zany dia tsy mbola hitako zany fa efa naseho an'ny tompo ahy kosa nefany tamin'ny fahitana izany satria izy no nanoro ny amin'ny hoe io trano io no ho toby izany. Dia efa hitako ihany koa zany amin'ny vidéo zany na amin'ny sary izay alefan'izy ireo. Fa hoe izahako tany sur place mbola tsy nahita mihitsy zany tamin'izay fotoana izay. Dia noroahina zany ilay devoly, ilay fanahy niraina. Dia no eo am-pandroana hoy aho, dia hitako zany voalavo anankiray lehibebe mivoaka zany izy io amin'ny lavaka. Dia no eo am-pandroana devoly zany dia le hoe dorana amin'ny rahan'i Jesosy dia manomboka may ny rambon'ilay voalavo. Hitako mihitsy anatin'ny fahitana, manomboka may ny rambony, manomboka may ny afo zany ny rambon'izy io. Dia no neveo zany hoe may mandroso any vatany zany ilay afo. Hitako amin'ny fahitana hoy aho. No neveo ao anatin'io fahitana io ihany hitako misy vehivavy any ivelany izany. Zany hoe ilay hoe any ivelany dia ny zavatra tsapako tsy ao amin'ny tokotanin'ny toby izany fa any ivelany any amin'ny toerana misy anazy ihany angambany na any ivelany lakoro izany. Dia hitako io vehivavy io amin'ny fotoana mampamay ny rambon'ilay voalavo dia izy io ny volony misavovona dia ny tarehiny zany hitako anatin'ny fahitana zany fa tena hoe hitanareo ohatra le hoe olona mikikika zany, may zany. Dia miezaka izy zany hamono ny afo eo aminy. Ambarako aminao tsara aloha fa tsy nahita afo aho amin'ilay vehivavy. Zany hoe tonga dia atsoriko eto fa mpamosavy naniraka zany izy io fanay. Dia ilay voalavo no nirainy izany. Nefa nampahitany tompo ahy ilay izy. Eny amin'ny tenany tsy hitako ilay afo. Fa izy ilay mihetsiketsika izany. Tsapako hoe miatraika any aminy zany ilay afo amin'ilay voalavo. Izay hitako ihany koa anatin'ny fahitana. Dia mihetsiketsika be zany ilay ramatoa na ilay vehivavy tanora. Dia mihetsiketsika be zany izy io amin'ny volony misavovona. Ny tarehy zany toy ny olona mikikika zany ny fahitako eo amin'ny vavany zany. Ry havana, ny zavatra niseho dia tao aorianan'izay dia afaka andro vitsy izay dia nanambara izy ireo tao amin'ny toby fa nahare fofona ohatra ny may zany tao amin'ny toerana tao ambany teo eo amin'ilay toerana nanambarako. Nahitako ilay fahitana ny amin'ilay voalavo hitsoka hivoaka ny ivelany izy ilay manomboka may zany dorany afo ny Jesosy. Jesosy afo. Izy no mandoro, Jesosy no mandoro. Izy no afo mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Ry havana, mila isika mifoha. Mila isika mifoha satria ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra vakio ny ao bokin'ny Efesiana 3:9 eo amin'ny 2:12 manambara mihitsy fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika fa ny fahefana eny amin'ny rivotra zany
izay no mpanjaka n'izao fahamaizina iainantsika izao. Ry havana, jerevo ny tantara izay niraisintsika teo. Jerevo fa niezaka koa i Farao niantso ireo ombiasy sy ireo olona mpanao fanafodiny mitady hifaninana amin'Andriamanitra, nitady hifanandrina amin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra va no ho tadiavintsika olombelona hoe ho resena. Herin'Andriamanitra no notadiaviny ho resena, fa resy tanteraka i Farao sy ireo ombiasiny sy mpanao fanafody sy ireo olona izay lazainy hoe olon-kendry teo aminy. Ry havana, lehibe Andriamanitra ary tsisy hery hafa, tsisy hery hafa mihoatra no Andriamanitra. Izy irery ihany no ambony indrindra, ary hery avy amin'ny any no ahafahantsika mandresy ny fahavalo rehetra. Afaka manao fagagana na hoe mirakla ny fahavalo, mila mitandrina isika. Efa nijoro vavolombelona teto fa i Satana dia manao fagagana izy, fa tsy mahay manasitrana ny aretina rehetra izy. Ny manampy ny aretina no ataony aminao raha ohatra ka matoky azy ianao. Fa Jesosy no manasitrana ny aretina rehetra. Jesosy no nanasitrana ilay ramatoa izay nambarako teto, ilay voan'ny sida. Ry havana, sida, Jesosy no nanasitrana azy. Ny tompo no manao mirakla. Na dia taty raha izay, nefa ilay olona izay nafahan'ny tompo tany Madagasikara, izany hoe délivrance à distance, dia sitrana ilay ramatoa. Afaka tamin'ny sida, aretina mahafaty. I Lusifera tsy mahay manasitrana sida tompoko, fa ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka no mahasitrana an'izany. Ka oka ianao atahotra an'Andriamanitra, oka ianao hifidy any Jesosy, fa izy irery ihany no mpanasitrana. Ry havana, izay ny anio, ka mitandrema tompoko, ka mifoaza tompoko, dia mbola misy ny fotoana. Misaraha amin'ny fahavalo, misaraha amin'ny fanompo-tsampy, miala amin'izany raha mbola manompo sampy ianao. Fa afo be no miandry ianao raha tsy mety miala ianao. Vakio ny ao amin'ny boky ny Apokalipsy, toko fa 1:19. Ary koa ao amin'ny Apokalipsy ihany, toko fa 2:20. Ry havana, na ny lainga fotsiny ara dia mahavery any amin'ny elo. Tiantsika ny tompo, matoa mbola mananatra antsika foana ny fanahin'ny masina. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.